Mahalafo lamba fotsy hatramin'ny 10 metatra isan'andro ireo mpivarotra izany eto Mahajanga. Raha nambaran'izy ireo, izany hoe eo amin'ny olona 10 eo no manjifa ity lamba fotsy famonosana razana ity. Misy amin'ireo olona kosa nefa no misafidy ny vidy sobahia amin'izay famonosana razana izay tao anatin'ny volana maromaro. Dia malafo eo amin'ny 10 metra eo isan'andro. Misy loha maka 2 metra, misy maka 2 metra 50 isan'andro. Anatin'ny rano kosa malafo 10 metra izany foana isan'andro. Paratelo aloha dia tsy dia misy ohatra hoe 5 metra, 6 metra. Tantelo koa sobahia tsy dia mandeha fa izay koa aloha tena mandeha sobahia. Tena mandeha. Misy olona roa, telo. Ho an'ity mpivarotra iray ity kosa dia tsy dia nandeha intsony ny tsena raha oharina tamin'ny faraparany volana martsa teo raha ny nambarany. Zany amin'izao ity fa tsy dia karaha taloha mandeha be zany. Fa izy amin'izao fa vitsivitsy kely le lamba fotsy. Le taloha zany maromaro foana zany olona tsy mahay manisaka mandeha any amin'ny 30 eo, 25 entre eo foana zany le taloha. Amin'izao ity zany izy fa tsy mahatratra an'izany. Zany hoe misy mividy foana izany fa ny hena fotsiny. Misy mividy foana zany izy fa misy 1 metra, 2 metra fa tsy karaha taloha zany. Nanambara ireo mpivarotra fa nandeha ny-tsena ho an'ny lamba fotsy famonosana razana tao anatin'ny volana maromaro izay raha oharina tamin'ny andavanandro.